faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo toy ny mahazatra ny sary azo avy amin'ny zana-bolana avy hatrany miverina maimaina ny andro saika amina faritra maro eto Madagasikara noho ny fisian'ny reto rahona hitantsika ato atsinanana sy atsimo-atsinanany Anosy izay manakana ny avaratr'aza moa zany tsy azo ana ao anatin'izay ny zavona ny mety hitranga ho an'ny avoatany ny morontsiraka atsinanana mety misy faritra ihany mbola mety hiaina rotsakorana tandrifon-drahona indraindray raha ny maripana ihany koa dia mijanona mafana aloha amin'ny ankapobeny ka ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary vao maraina aloha dia andraona na isy zavona ny avoatany ary mety hitrangana tandrifon-drahona ho an'ny morontsiraka ny faritra analanjorofo ny ambiny kosa dia maina ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mbola mety hisy ny tandrifon-drahona any amin'ny faritra atsimo-atsinanana sy ny distrika ny Taolagnaro ny faritra ivakina karatra ihany koa ny Takariva ary ny any amin'ny distrika ny Nandrovazo iainan'izay tandrifon-drahona malana izay andraondraona ny andro ny faritra Laotra Mangoro ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny maripana avo vinavina dia manodidina ny 4-5 eo ny avoatany ary 8 ka hatramin'ny 12 degré celsius kosa ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara ny any andrefana moa dia mafana hatrany ny andro ho an'ny androny alahady misy hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany ny tolakandro kosa dia mandraona amin'ny tsitokotoko amin'ny ankapobeny mety mbola hisy hatrany ny tandrifon-drahona manakaiky ny distrika ny Nianvazo misy ihany koa ny orana tandrifon-drahona avy any an-dranomasina moa zany amin'ny ankapobeny no tena mety hitondra azy io ho an'ny distrika na ny faritra analanjorofo manontolo indrindra ny morontsiraka ary ny tapany avaratra amin'ny faritra atsinanana ho an'ny morontsiraka ny faritra Sofia ihany koa mety hisy ny tandrifon-drahona amin'ny Takariva ny ambiny dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana avovinavina amin'izay androny alahady izay miakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius ho an'ny avoatany ny morontsiraka atsinanany Nosy eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius ary mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius kosa ny maripana ny amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny androny alatsinainy kosa indray tombanana isy hatrany aloha ny orana tandrifon-drahona any amin'ny faritra atsimo-atsinanana sy distrika ny Taolagnaro ho an'ny morontsiraka ny faritra Sofia ihany koa dia mety hisy an'izay tandrifon-drahona izay any amin'ny alina na ny maraina be fa ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana tsy dia hitana fiovana amin'ny ankapobeny saika manerana ny Nosy ho an'ny avoatany dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 17 degré celsius ary ny morontsiraka kosa 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny any atsinanana ary 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny amaranantsika azy ny tany falitoandrivotra misy teto Antananarivo nandritry ny herinandro ity mijanona mitony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay raha teto Antananarivo renivohitra manodidina ny toetrany eo amin'ny savo koa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy mijerena dia vinavinaina mbola hijanona antony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay ho an'ny Antananarivo renivohitra izay ny météo-ntsika tamin'ny tian'ity ara-pisoray manaraka